mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerabantsika rehefa malala tratra ity alatsinainy tia ny mofinaina voalahatra hoantsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny Luka toko faefatra andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Luka toko faefatra andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra azy teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho ny namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no atao amiko satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandeferana amin'ny mpifatotra izy sy fampaheratana amin'ny jamba hanafaka azy anam-pahoriana hitory taona ankasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tany amin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana laoky ny vavany ka hoy izy: tsy zanak'i Josefa va ity? Ray masino, manao masinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Jesosy nanomboka nitory-teny tao amin'ny sinagoga, namoaka ny hevitry ny soratra masina, ary soratra masina izay hitantsika eo amin'ny boky Isaia mpaminany toko faha-raika amby enimpolo andiny voalohany sy faharoa no lazavain'i Jesosy. Raha toa ka mamaky ilay Isaia toko faha-raika amby enimpolo andiny voalohany sy faharoa isika dia hita fa misy mahasamy hafa azy any amin'izay tantarainy Luka, ilay andinin-tsoatra masina. Tsy tena mitovy tanteraka mazava ho azy, satria ny Luka dia niezaka nampiatra ilay soratra masina arak'izay vanim-potoana nitenenan'ny Luka azy, na arak'izay toe-javatra nitranga tamin'ny andro nitenenan'ny Luka. Nanangona Luka na nitori-teny nataon'i Jesosy, fotoana nitorian'i Jesosy teny. Fa izay manaritsika rehefa koa malala andehantsika tsy hijery ny ataontsika hoe ny momba an'ireo teny tsirairay, ny fahasamihafan'ny teny, ny antony mahatonga an'ilay teny hoe maninona ny misy fiovana. Ilay teny ao amin'ny Isaia mahasamihafan'ny teny ao amin'ny Isaia toko faha-raika amby enimpolo andiny voalohany sy faharoa sy ity zay tantarain'ny Luka ity. Taranja mamakafaka an'izany moa dia ny ataontsika hoe critique textuelle amin'ny théologie, izany ireo fanakiana, ireo fitsikirana ireo soratra, ny soratra masina. Amintsika protestanta mantsy dia ny soratra masina dia tena eken'ny protestanta mihitsy ny hamakafaka anazy tahaka ny soratra amin'ny lafiny siantifika izany. Dia tena tsikeraina mihitsy ny loharano, ny avian'ny loharano, ny dikan'ilay teny afaiza io teny io. Ao anatiny antsoina hoe heviteny na exégèse no anaovan'ny ireo ataontsika hoe mpiomana mpitandrina na mpirehitra, izany ataontsika hoe critique textuelle izany. Fa itsika moa ry havako tsy hamakafaka ny fahasamihafan'ireo teny ireo, tantaran'ireo teny ireo sy ny tsipiriany, fa tena samihafa tokoa izy tsika hoe misy misy teny vitsivitsy mahasamihafa azy. Fa andeha kosa tsika hiompanao manokana amin'ny hafatry Jesosy, amin'ny hafatry Luka izay raha nahagaga ny olona tory-tenin'i Jesosy dia inona no tian'i Jesosy lazaina raha ny teny izy manao hoe anio androany no tanteraka izany, tanteraka amin'izy, tanteraka amin'ny fomba ahoana. Dia raha mamaky raha hatrany alohantsika manomboka ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo dia afaka manatsoaka FDB roa mazava tsara. Ny inona ny tanteraka? Ny fotoam-panafahana. Ny fotoam-panafahana. Ny lohahevitry ny mofinaintsika moa ry havako amin'ity volana Jona ity dia ny hoe
iorenan'ny fahafahana ny tompo. Dia eto zany Jesosy raha miteny manao hoe androany no tanteraka eto anatrena zany de zao tonga ny fotoana fanafahana. Tanteraka le faminaniny nampitondraina Isaia mpaminany any amin'ny toko faha 1 fa tonga ny fanafahana na tonga ny fahafahana. Fahafahana amin'inona nefa raha toka jerena dia mazava tsara ny mifatotra, ny jamba, ny ampahoriana reo no afahana. Hoy ny faminan'ny Isaia mpaminany ary noraisiny Lioka. Reafako raha toka mijery isika ny toe-javatra zay iainantsika vanim-potoana ankehitriny de arakaraky ny androsoan'ny fahalalan'ny olona, arakaraky ny androsoan'ny siansa, arakaraky ny ivelarana ataontsika hoe fahalalana ao anatin'ny io internet io, ao anatin'ny boky amangazety isan-karazany de no atsapatsika fa miamitompo koa ny karazam-patorana mahazo ny olona. Ny fatoran'ny fantrana, ny fatoran'ny hakamoana, ny fatoran'ny filalaovan'ny ratsy isan-karazany, ny fatoran'ny zava-mahadomelona, ny fatoran'ny fakalana, ny isan-karazany hitatsika izay mamatotra ny olona arakaraky ny androsoana zay everinao ho fandrosoan'ny fahazavan-tsaina. Tsy voatery zany hoe mandroso ny fahalalana, mandroso ny fahazavan-tsaina de miafaka ny olona, fa mandrakariva aza de arakaraky ny alalan'ny olona, arakaraky ny androsoan'ny siansa ny tao maika hitombon'ny addiction na ny fiankinan-doha isan-karazany hitatsika ao amin'ny fiarahamonina, fiankinan-doha amin'ny zavatra maro samihafa, tsy akoatra ny zava-mahadomelona moa betsaka ny mamatotra ny olona, ny ankinan'ny olona be de be. Dia eto ary Jesosy afaka malara miteny amin'ny vanim-potoana ankehitriny tahaka ny tenenany tamin'ny vanim-potoanan'ny Lioka manao hoe ankehitriny no tanteraka izany zavatra izany. Inona zany zavatra izany? Jesosy ny mpanafaka, Jesosy ny fahafahana. Ao amin'Andriamanitra no misy ny fahafahana ary ankehitriny izany fahafahana zany fa tsy ho avy. Ankehitriny zany fahafahana zany fa tsy efa lasa. Zany hoe tiany Lioka takatsika rehefa malala raha mitantara izy de zao Jesosy dia manafaka atsika am'izay karazam-patorana, karazam-pahoriana, karazan-javatra mangeja atsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Raha toka maky tsara ny soratry Paoly isika dia i Lioka sy Paoly moa mahafantatsika fa niaran-tarana Lioka de dokteran'ny Paoly. Fa raha maky tsara ny soratry Paoly tsika de amafisin'ny Paoly mihitsy fa ny fahafahana na ny fanafahana nataon'ny tompo dia ho an'ny olona amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Marina fa ny ankehitriny'ny Paoly hafa, ny ankehitriny'ny Jaona hafa, ary ny ankehitriny'ny Isaia hafa, fa ny ankehitriny'ny Tsinikosa de zao ny ankehitrinytsika. Marina amintsika ity teny ity hoe zao angeny fotoam-panafahany. Inona ny zavatra mamatotra ny olona am'izao andro ankehitriny zao? Inona ny zavatra mampahory ny olona am'izao andro ankehitriny zao? Inona ny zavatra mahatonga ny olona miankin-doha am'izao ankehitriny zao? De hoy Jesosy manao hoe tanteraka eto anatrehanareo ny fanafahana. Reafako raha toa zany ka mahatakatra tsara ity firazantsaraky ny Lioka ity, isika de zao ny fanapahan-kevitra zany ny manafaka. Ny fanapahan-kevitra zany, lay zavatra zany efa eo. Fa ny fanapahan-kevitra no manafaka. Ataovy hoe misy olona marary an-doha. La misy olona marary an-doha de zao miteny aminy ny mpitsabo manao hoe minany ianao Efferalgan na minany ianao paracetamol. Ankehitriny io ny fanafody. Ankehitriny lay olona ny marary. Fa inona ny mahatonga ny fanafody ahasitrana lay olona? Ny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra zay ny manasitrana azy satria ny fanafody efa io lay Efferalgan, io ny aretin'an-doha, mihinana ny fanafody izy de sitrana ohatra. Zany hoe ny zavatra tantarain'ny Lioka eto de zao mitaona antsika hanapa-kevitra. Ny olana zany de zao tsy hoe ny fanafahana ny tsy azo takarina na ny fahafahana ny tsy azo takarina. Ny olana de zao
tsy hoe isika no tsy mangetaheta fahafahana fa ny olana de zao isika no tsy manapa-kevitra zava-dehibe zany zay fanapa-kevitra izay ary eto Jesoa de mitaona antsika hanapa-kevitra mitaona ny vanim-potoana ankehitriny mitaonjato fa raika am'roapolo hanapa-kevitra hanapa-kevitra handray zany fahafahana zany ino zany fahafahana izany satria mantsy ny olona hotsika manao hoe miaino izy a de miaino fotsiny ihany fa ny toriteny ry avako malala ny atao hoe filazantsara ry avako malala de zao mitaky fanapa-kevitra tsy fitoriteny ny toriteny tsy fampianarana ny fampianarana tsy filazantsara ny filazantsara raha tsy mitaona ny olona napa-kevitra mitaky fanapa-kevitra zany ity toriteny nataon' Jesosy ty hoe anio ange le fanafahana ankehitriny ho anao amin'ny vanim-potoana ankehitriny io fanafahana io ka hanapa-kevitra ve sa tsy ny hoe manapa-kevitra de zao za tompo manaiky ho afahanao hiala amin'ny fahazaran-jatsy hiala amin'ny fahalaina na ara-panahy hiala amin'ny fakalana hiala amin'ny fitiavatena dia hoy Isaiah-paminany hoe jeitsaiviny lioka manao hoe ny fanahin'i Jehova natao amiko nanositra itoriteny soa mahafaly amin'ny malahelo izy ary anafaka itory fanafahana sy fandefasana ho an'ny mpivatotra inona ny karazam-patorana ry avako malala mahazo ny olona am'izao andro ankehitriny zao fanafody efa eo Jesoa hoy Jaona manao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra ankehitriny io indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao manaisotra zany hoe manongotra tamin'ny fakany manongotra mikery ny fahotana raiky tapisaka zao tontolo zao fanapa-kevitra zany andrasan'ny filazantsaraky ny lioka mino ve ny olona anankiray fa tena mpanafaka Jesoa mino ve nao mino ve isika mino ve fa tena manafaka Jesoa mino ve nao fa raha ny zanaka ny manafaka de tena afaka tokoa ary zay mahatonga ny loha hevitry mofinaina ty hoe iorena ny fahafahana ny tompo ravako malala ny filazantsara de mitory izay fahafahana na fanafahana nataon'i Jesosy atsika izay afaka amin'ny fiankinandoha io isika afaka amin'ny fahazarana tsy mifanaraka amin'ny filazantsara io isika raha toka mino sy manaiky ny fahafahana ataon'i Jesosy ary io fanapa-kevitra ao anaty io fanapa-kevitra ao anaty fanapa-kevitra ny tsirairay hoe tompo za teo afaka tompo za hiala de zay fotsiny ihany amin'ny olona sasa mety eritreritra izy manao hoe zany ve de ohatrany tsy satria izy zatra amin'ny lafiny hoe toetsaina hoe hita maso hoe misy fanapa-kevitra tsy ampy ny fanapa-kevitra fa mila zavatra anampiany any zany de avako malala mazava ny teny izay mino ny filazantsara zay mino ny zanaka hoy Jaona de afaka ohatsika manao hoe ny afatry lioka amin'ity andininy ity de mitory fa ankehitriny le fahafahana fanapa-kevitry ny olona tsirairay ny fanapa-kevitra ao no mahatonga anao ho tafafindra ao amin'ny antsoina hoe olona afaka sy ny olona mbola voafatotra ny fanapa-kevitr'Andriamanitra efa vita efa nomeny ny zanany latokana mahatao amin'ny azo fijaliana ny fanapa-kevitry ny fiangonana koa aza efa nanomboka ny toro ny filazantsara izy fa ny fanapa-kevitra zao tontolo zao zay hisanao andrasana ino ve zao tontolo zao mino ve ny olombelona anda ve ny olombelona zay sisanao andrasana amin'ny fotoana haneken'ny olona fampanafaka Jesoa amin'ny fotoana haneken'ny olona ilay fanomezan'Andriamanitra ho azy ankehitriny hoe indro ny zanako malalako zay sitrako izy noeno izy lay fahafahana zay le afaka malala no andrasana raha fandraisanao an'izay no andrasan'ny tompo ekeny afaka malala anapa-kevitra izay miaino izany filazantsara zany araka ny tenin'i Jesosy hoe zay manatsofina hoeto miaino aoka izy hiaino satria misy olona manatsofina fa tsy nataony eto miaino ny azy fa eno ny zavatra hafa fa izay manatsofina hoeto miaino ny filazantsara aoka izy hiaino fa raha ny zanaka ny manafaka de afaka tokoa ary ankehitriny zany hiandrasana fanapa-kevitra fa ny faharoavako malala zay aseho any leoka amin'ity andininy izay manazavany amin'ny hoe ankehitriny ny fahafahana ity de ny faharoa lehibe izay ambarany lioka de zao
mahafaly rehefa hafahana. Izy manao hoe hitondra teny soa mahafaly, ny teny hoe filazantsara de vaovao mahafaly, vaovao mampisy fifaliana. Ny fanafahana rehefa koa malala na ny fanapa-kevitra raha ataontsika amin'ny hoe ino handray an' Jesoa, handray le famelan-keloka nataon' Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana de mitondra fifaliana. Hitatsika reo boka nisitraniny Jesoa, reo marary nisitraniny Jesoa, rehefa nandray zany fanafahana izany dia ny faly. Raha misy rehefa koa malala fivavahana manao zava-dehibe ny fifaliana de ny fivavahana kristianina. Zava-dehibe amin'ny mpino, zava-dehibe amin'ny filazantsara ny fifaliana. Matio moa de mitantara an'io matetika mihitsy, Lioka koa de mitantara an'io matetika, ny tanisa mihitsy ny fifaliana. Ny fifaliana ateraky ny fandraisana ny famelan-keloka, ny fifaliana ateraky ilay fanapahan-kevitra hoe za tompo handray anao, za tompo ino anao, za tompo tsy hanompo afatsy anao, za tompo hiaraka aminao. Zay de mahatonga fifaliana eo amin'ny fiainan'ny olona, mahatonga fedanam-po ao anatin'ny olona. Ary io manomboka amin'ny ara-panahy. Io zavatra tsy hoe zavatra materiel fa zavatra zava-panahy, zavatra spirituel, zava-panahy. Tsapanao ao anatinao, tsapanao anatinao lay fifaliana teraky ny fanapahan-kevitra hoe za hiaraka amin'Andriamanitra, za hanompo an' Jesoa, za hanaiky fa navelan'Andriamanitra ny eloko, za hanaiky handray lay famelan-keloko, za hiova. Zany fanapahan-kevitra zany de mitondra fifaliana ry havako. Hoy manao hoe raha mijery ny fiainana ankehitrinsika de totra ny resy ny ankabeazan'ny olona hitatsika tsy manam-pifaliana intsony, tsy manam-pifaliana, any ka tsy vonona hizara fifaliana. Mazava ho azy, ataonao ahoana ny fizara zavatra tsy anananao, zay anananao ihany no zarainao. Ary satria ianao tsy mahatsiaro navela heloka, satria ny olona na ny fiarahamonina tsy mahatsiaro fanafahana, tsy mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, de zao tsy manana fifaliana izy. Fa inona no ananany? Fahakiviana. De matetika ny zavatra resahan'ny olona maro samihafa de zao fifanakiviana. Zany ny zavatra rehtsika. Raha sendra manokatra tambajotra ianao de zao mandrakariva fifanakiviana. Raha mba misy olona manao hevitra, maneho hevitra, raha misy olona mba milaza zay mba fomba fijeriny de zao mandrakariva betsaka ny fanakiviana. Ny olona kivy izy, mora kivy izy, tsy manana fanantenana intsony. Ataony ahoana moa no hizara fanantenana? Fanantenana ange tsy zavatra tsy ny helin'olombelona no mahatonga fanantenana, tsy ny abetsaky ny volana, ny apetraky ny avo ny trano ananana, ny abetsaky ny fiarakodia ananana, ny fahatsaratarehn'ny tanàna no mahatonga anao manana fanantenana. Fa ny mahatonga anao manana fanantenana de zao ny asan'ny fanahy masina. Ny olona manana fanantenana de olona manana herin-tsaina mahatoky, raha ohatra ka amin'ny lafim-ba kristianina, ny fitiavan'Andriamanitra. Ary satria tsy manana fanantenana intsony ny olona de tsy gaga ianao raha ohatra ka ny fahakivinany matetika, fifanakiviana ny matetika renao etsero, tsy vitany hoe fifanakiviana fa tsy afaka mitondra zava-baovao mahafaly intsony ny olona satria tsy ananany zany, satria tsy mino izy. Zany hoe fitiavany zany moa de zavatra efa nofy amin'ny olombelona, zany hoe hizara fitiavany zany. Ataona ny hizara fitiavana rehefa ny tena aza miaina ao anatina fankalana, miaina ao anatina fialonana, miaina ao anatina fitiavan-tena. Ataon'ny olona ahoana ny hizara fitiavana am'izao fotoan-jato iainantsika izao. Le avako malala mampianatra antsika zany liketo. Raha mitantara ity zava-nitranga ity hoe Jesoa de milaza fa efa tonga ny fanafahana ary ny fandraisan'ny olona ny fanafahana de zao mitondra fifaliana ho azy. Ny fandraisan'ny olona ny filazantsara de zao mitondra fifaliana, mitondra fedanam-po, mitondra herim-panahy vaovao azy. Fahaolana rehefa koa malala. Fahaolana. Inona ny miandry antsika? Inona ny tokony ataontsika manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny? De zao zany fitaomana ny olona ndray an' Jesoa. Fitaomana ny olona fiezahantsika hitory an'io filazantsara io. Ary rehefa miteny hoe mitory ny filazantsara de tsy voatery atao rozainy amin'ny hoe mamaky baiboly de manazava, tsy de zay endrika anankiray zay ihany. Ny fitoria filazantsara miseho amin'ny endrika maro samihafa. Fa izao ny fiainanao ny filazantsara
de efa fitoriana ny filazantsara. Ny fiainana ny filazantsara de fitoriana ny filazantsara. Ahoana ny fiainana ahoana ny hoe olona miaina mpino miaina ny filazantsara? Olona zay mana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, satria resy lahatra fa ny Andriamanitra zay nony de Andriamanitra tia azy, Andriamanitra nanafaka azy, Andriamanitra tsy manary azy, Andriamanitra eo akaikiny mandrakariva, Andriamanitra nanome toky azy manao hoe mombanao mandrakariva ambara-pahatongany fahatapelany zao tontolo zao. Andriamanitra nyteny taminy manao hoe ny fedanako no avelako aminareo. Andriamanitra nyteny taminy manao hoe aza manany am'izay ho aminareo, aza manany am'izay hosotroanareo. Andriamanitra nyteny taminy manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka adidiko ihany. Zany rehefa malala rehefa ao anatintsika ny finoana izany Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tompo zay eo akaikitsika, tiatsika, tsy manary atsika, mamela heloka atsika, tsy mitsara atsika, mitaiza sy manono koa no finoantsika. Rehefa ao anatintsika zay fahazahoantsika antoka fa mpanafaka Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de manjary tonga mpizara fifaliana isika, fantsona mpitondra fifaliana. Ary rehefa ao anatin'ny olona ny fifaliana na amin'ny asany io de mamokatra izy. Betsaka kokoa ny rendement entin'ny olona miasa ao anatin'ny fifaliana noho ny rendement entin'ny olona miasa ao anatin'ny fahatsiarovan-tena ho voafatotra, ao anatin'ny olona zay manana korotam-piainana na korotam-panahy. Hafa kokoa ny fifandraisana amin'ny olona manam-pifaliana noho ny fifandraisana amin'ny olona tezidava. Ary ny fitenenao hoe maninona ianao ny tezidava, tsy zay ny mahafaka ny fahatezerana lava, fa ny fandraisan'ny olona ny Jesosy, ny fananan'ny olona fanantenana, fananan'ny olona fifaliana noho ny filazantsara, mahatonga ny olona manana rispo hiavao, hanao zavatra vaovao, ho sa satria matoky an'Andriamanitra. Afaka malala hotsika manao hoe fanapahan-kevitra dia an'ny olombelona, fanapahan-kevitra dia atsika. Ny an'Andriamanitra efa nirahy ny zanany hamonjy atsika, maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy atsika. No zany tapa-hevitra raiso Jesosy, raiso izy hitoetra betsaka omponao de matoky fa mombanao izy, tsy manary anao izy, manome anao fifaliana izy. Ivavakisika tompo am'zao zahay fa mampahery anay ny teninao zay novakinay tamin'ny teny lazanay sy ny teny enanay isan'andro. Andriamanitra mahagagy anao, ka ny zanako malalanao no nataonao, ny rahinao amonjy anay ary ny toro fanafahanao anay, fa ao aminao Andriamanitra irery ihany no misy ny fanafahana sy ny fahafahana. Tompo, afao zahay amin'ny etraketraky ny ratsy, amin'ny debideby, amin'ny aia, am'izay mety ho mamatotra anay koa aza, afao zahay. De eo ame fifaliana sy fiadanam-po am'izay rehetra ataonay isan'andro, manomboka ny herinandro tompo, de mivavaky izahay mba ho herinandro feno fifaliana ity herinandro omenao anay ity. Herinandro atsiarovanay fa enao Andriamanitra de eo akaikinay mandrakariva, mitaritarana anay, manolotsaina anay, mampahery anay, manaisotra ny tebiteby aty anatinay. Manomboka ny herinandro tompo, ome fahasalamana sy heri-tanjaka izahay. Vavakizay ho an'ireo mpianatra manala fanadinana amin'ny herinandro ty, vavakizay ho an'ireo zay hiatrika zavatsarotra, zava-manahirana mandray fanapahan-kevitra, trotrona am-bavaka ity herinandro ty tompo, mba ho feno fitahiana ho an'ny fiainana tsirairay avy, mba tsy aro zay fa sambatra manana anao Andriamanitra zay naniraka ny zanako malalanao hanafaka sy hamonjy anay, mitoera amin'ny tanindrazanay, mitoera amin'ny firenenay, mitoera ao am-ponay tsirairay avy, mba ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao Andriamanitra mpandrisy, mpanafaka, mpamonjy izahay. De manankina n'isan'andronay eo am-pelantananao zahay, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.